Faly merabantsika rehetrarehetra ty zavatra ty zany a dia tiako mampandre anareo a mivantana fa nazo confirmation izahay a fa lasa i Rajoelina. Lasa niala tao a Madagasikara izy a ary arak'ile vaovao nameko anareo omaly mbola fanontaniana moa napetrako omaly hoe Rajoelina ve no tao anatin'ny avion izay nalaina avy ao a Sainte-Marie. Izy tompoko no tao natao tanaty kesika izy a dia nentin'ny hélicoptère dia iny kesika iny nampidina tao anatin'le avion militaire frantsay ohatran'ny entana. Dommage moa izany nandeha tsy niteny antsika hoe veloma ary mametra-pielana fa na tiana na tsy tiana dia rehefa miala ohatran'izay ny filoham-pirenena ao anatin'ny crise izay mitranga eo amin'ny firenena dia mitsoka andaharana na manao abandon de poste no anarany. Izany hoe démissionne d'office izy. Ninona zany ho tenenin'ny rariva dia tsisy mieno. Talohany nandehanany dia nanao grâce izy fa olona anankifito tamin'ireo Apollo zany no nomeny grâce. Somary manahirana kely anay le grâce omeny satria olona efa tsy manana fahefana intsony izy ny manome grâce ary ny grâce nataony tamin'le Apollo dia ho takalo ny ainy. Izy ndray zany mampimerety le fiainana. Qu'est-ce que c'est risible. Rajoelina ndray re tompoko natakalo amin'ny Paul Rafanoirana fa tsy za. Azonareo ve le izy? Nanakalo ny tenany amin'ny Paul Rafanoirana si Paul Rafanoirana Maillot si Philippe François ary ireo voaroroy tamin'ny affaire Apollo i Rajoelina. Izy zany no négocie hoe za re mba alèvre frantsay dia avoay i Paul Rafanoirana. Fa tsy faniry intsony natao takalinaina comme quoi tena hoe aza mba manao ratsy any ato an-tany. Lui qui voulait m'échanger avec Paul Rafanoirana, c'est lui maintenant qui est échangé avec Paul Rafanoirana. Grave, hein? Bon. So, ça va, miss. Apollo zany dia mahazo fahafana madiodio satria nazo grâce présidentielle. Mbola tsy ampy zany. Mbola misy olona hafa ihany koa izay ao anatin'ny listana olona 30 izay navokany moa anisan'izany Fernand Chelo, Lola Rasumaharo, Berija Kungambanizay sy olona maromaro hafa zany. 7 ny amin'ireo affaire Apollo ary 30 ny totalin'izy ireo. Tsy misy fisaorana ataontsika ny Rajoelina. Il devait le faire, il l'a fait, raha tsy nataony io nataonay koa. Donc iresaka fotsiny azany zao hoe satria vacant efa hatramin'ny maraina no ny tena an'izay, efa hatramin'ny maly no ny tena an'izay où est le soldat Ryan? Aiza Rajoelina? Apparemment zany efa any Dubai izy ary tsy nanaiky andray anazy aty a Frantsa ny frantsay. Eto zany dia te-hiteny ho antsika rehetrarehetra dia nohy tsara ty zavatra teneniko ty. Rehefa vacant ny poste ny président de la République dia milaza ny HCC hoe sur requête ny zay olona afaka manao izany dia milaza ny HCC hoe constate la vacance de poste du président de la République. Dia omena ny olona izay manao intérim zany. Ny olona tokony hanao intérim nefa ny eto dia vacant ihany koa. Zay le mahatonga na miteny hoe
président ny Sénat dia par intérim amin'izao Indray Manjara André. Ny poste-ny président zany hoe ny chef d'État par intérim dia tokony président Sénat kanefa ny tsy azo ataony manao par intérim président par intérim ianao mbola hiditra président par intérim koa lasa président pays tsy azo ataony pays dikan'izay vacant ny poste-ny président de la République sy ny président ny Sénat. Ny gouvernement sisa no afaka mandray izany. Ny gouvernement nefany efa noraisy ny colonel Michael de Fête. Mila akten'ny HCC fotsiny mila akten'ny HCC fotsiny izay gouvernance de fait noraisy ny maramila izay. Dia io no constaté ny HCC hoe omena ny gouvernement de fait ny fahefana. Dia tsy misy kabary, tsy misy fanonganam-panjakana, tsy nisy ny atao hoe coup d'état satria ny président no nanala tena nanakalony tenany tamin'ny gadra politika. Zay zany ny vaovao tsara tiako ataonareo ary tokony hisy balle populaire androany alina na rapitso hariva anamarinantsika fa dia nanala tena Rajoelina. Za moa tsy tianareo le mame baiko fa tsy baiko akory tompoko ny omeko fa filazana, torlalana sy toromarika ho antsika rehetra izay niarany tolona teto nandritry ny 2019 makaty. Inona zany tokony atao zao? Ny tokony atao dia tsy manana accès intsony amin'ny hainao manjery mpanjakana i Andry Rajoelina sy ny ministra izay nitendreny. Tsy manana accès intsony fa ny kapsata izay gouvernant de fait ao Madagascar amin'izao no mandray ny radio-pirenena sy ny télé-pirenena. Ho an'ireo mpitsara, ianareo ao amin'ny HCC mbola omena ataotsika hoe trêve nareo anao an'io constat de vacances de poste sy transfert de pouvoir any amin'ny kapsat io. Fa mijery anareo izao tontolo izao, za tsy teny hoe inona ny tokony ataonareo fa fantatrareo ny tokony ataonareo rehefa autosaisine no ataonareo zany satria tsy voatery hisy aka ianareo raha efa hita fa tsy eo ny président de la République. Ka mijery anareo ny izao tontolo izao ny malagasy rehetra, ny malagasy izay midina eny an-dalambe ka ataovy ny adidinareo alohany ametrahanareo fielana. Ny Sénat mametra-pelana fao be ianareo alohany trongisanay anareo amin'ny bulldozer. Efa niteny tadidinareo ve le niteneniko iny hoe rehefa ho avy odiany dia ho trongisinay amin'ny bulldozer. Tsy bulldozer ny trongisanay azy fa tamin'ny vahoaka PDB miaraka amin'ny maramila. Efa bulldozer ihany zany. Donc mahazo mifaly tsika aloha fa lasa Rajoelina dia rapitsitsika mifaly rehefa tena eo ampelatanantsika ny décision ny HCC mamindra ny fahefana plein pouvoir amin'ny colonel Michael. Colonel Michael fa tsy ny Sengam. Ny Sengam mbola ao ambany fiadidiny. Tsy misy resaka grade eto, tsy misy resaka hoe qui est général, qui est colonel, qui est au gradé, qui est moins gradé. Firenena ny resaka eto. Firenena no resaka eto dikan'izay dia izay nampiseho izany fitiavan-tanindrazana izany no hitondra an'izany. Mila manao fanadiovana fao betsika, fanadiovana ny tanàna, fanadiovana ny toe-tsaina, fanadiovana ny
tontolo politika ary fanadiovana ny institution mitantana ny firenena. Fantatritsika fa feno fahalovana corruption gabezy isan-karazany ao. De izay no averitsika satria nahoana izany gabezy tsy fahaza mitantana falotona fisainana zany hoe corruption ao anaty loha zany no nanimba ny firenetsika io. Ka za zany de miteny aminareo eto hoe rehefa tonga any dia ametraka an'izany Madagasikara tany tandalana, Madagasikara manaja ny lalàna, Madagasikara manadio ny toe-tsaina sy ny tontolo iainana, manadio ny politika ary manadio ihany koa ny fitantanan-draharaha mpanjakana rehetra. Etsy andaniny manan-karena isika fa tsy mahantra. Za moa zany tena hoe je refuse qu'on dise que Madagascar est pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. On nous réduit dans la pauvreté. Ka ireo arenantsika rehetrarehetra ao Madagascar tompoko dia fananantsika malagasy. Rehefa teratany malagasy ianao zany dia mananjo, manana droit, manana part amin'ny arena malagasy rehetra. Na tany io na arena kibony tany. Ka izay zavatra no mila alamintsika koa fahazaingana mba hisitrahany malagasy rehetra ny harem-pirenena malagasy. Zany hoe ny harem-pirenena malagasy dia ho tatanina tsara ao anatin'ny fanjakana tsara tatana mba hisitrahany malagasy rehetra. Mba hisy an'izany tena hôpitaly tena mitsabo vahoaka gratuitement ary manara-penitra ao Madagasikara. Mba tena hisy an'izany université sy sekoly ary fianarana tena manara-penitra ao Madagasikara. Mba tena hisy an'izany hoe sécurité ao Madagasikara izay omeny mpitandro ny filaminana izay tena miaro ny vahoaka sy ny fananany ary tena misy fitsarana madio. Fa tsy fitsarana izay manao boksa vola ao amin'ny fitsarana sy hietraketran'ny mpitondra sy hietraketran'ny mpitsara mpanao kolikoly. Noho izany de miteny aminareo anisan'ny laham-pahamehana antsika dia ny manala an'ireo juridiction privilégié, PAC, haute cour de justice, ireo karakarazana cour spécialisé ireo ho averina amin'ny fitsarana ny raharaha rehetrarehetra voalazany code pénal. Tsisy an'izany tsony hoe tsy compétence sany parquet io ary manomboka izao dia afaka mandray an'ireny raharaha rehetrarehetra na blanchiment na inona ny parquet. Fa saingy ireo olona rehetra izay napetraky Mamy Ravatomanga sy Rajoelina ao amin'ny fitsarana dia mila soit mametra-pelana soit se mettre araky ny lalana mahitsy. So de mbola hiteniteny eo indray hoe io be zay vita zay ary fantatray daholo nareo de mbo mipetra tsara amin'izay. Miantso ny mpitsara rehetra izay tsy voavidin-dra Vatomanga sy tsy voavidin-dra Rajoelina mba hiseo ary fantatray koa ireo izay efa mpiaraka aminazy mandana misitrika. Fa tsy so de hisehoseho hoe itindray zay fa tonga de mahazy ny osta eo fa miteny azay. Faharoa, Mamy Ravatomanga dia nanao tantely afadrakotra ny firenetsika. Tsy azo avela ho dans l'impunité zany. Miala tsiny ho an'ny olona izay milaza hoe tsy tokony hisy ny valifaty politika. Tsy valifaty politika tompoko ny fitsarana ny olona izay nanao alatra, fangoronan-karena, famonon'olona, fanakaramana olona hamono vahoaka. Tsy valifaty politika akory ny fanasaziana ny olona mpanao politika nambotry firenena sy nandatsatra. Fa zany ny atao hoe lutte contre l'impunité. Ka izay mieritreritra hoe tsy tokony kitianareo
dia reviseo aloha de jerevo rery ny fandatsahan-drà nataony zareo nandritra n'izay tolona nanomboka tamin'ny 25 makaty zay sy ny akoatran'izay fa misy olona zaza kely misy ray aman-dreny misy olona tanora misy tapaka ny connexion-ko misy olona marobe veriasa nefa teo mialatsiny fa nisy appel urgent be avy any Madagasikara de tsy maintsy raisiko ozy izy azany mantsenareo teo hoe inona ny toyany ahoana ny inona zany no ataotsika tsara fantatrareo fa zahaina de aty lavitra ty arany de mifandray tsy tapaka amireo any Madagasikara dia manome ny torohevitra ny torolalana sy ny fomba rehetra zany ampijanontsika anatin'ny ara-dalàna fahamalina ny fanontaniany Vivian Rafanomezantsoa hoe iza no afaka misaisira ny HCC pour constater la vacance de poste. Ny vacance de poste zany dia fait zany hoe fait juridique zavatra mitranga mahatonga autosaisine ny HCC tsy mila olona misaisira anazy fa izy mila misaisir d'office milaza hoe tsy misy olona intsony eo amin'ny toeran'ny filohan'ny Repoblika dia manao izay ina moa ty izay tokony ho ataony faharoa manaraka an'izany miverina amin'ny hoe inona zany no ataotsika mandritra ny fotoana tsy maheo azy io ary tsy sina pitarika intsony misy appel messiste be foana fa tena tsy mbola afaka raisiko aloha fa rehefa aveo de ozy izy mantsetsika hoe mila mametraka tany tandalana isika mila manao fanadiovantsika ary mila mamerina ny dignité pirenena mba hananany vahoaka malagasy isitraka ny harem-pirenena rehetra satria ilaitsika zany izay mahatonga ny insécurité izay mahatonga ny corruption izay ihany koa no mahatonga ny fifandirana entre ny malagasy io satria tellement lasa mitrongy voaomana isika lasa variana réduit amin'ny fitadiavana izay hoanina androany tadiavina raha afaka pitso nefany isika manana rena PDB izay ataony olona tantely afadrakotra ka izay le iverenako hoe tsy resaka valifaty politika akory no atao raha ohatra isika ka ametraka hoe lutte contre l'impunité ka izay namono nandroba nanotikodina volam-panjakana na faty olona na sempotra olona na sempotra zaza teo amin'ny firenena dia tsy azo ekena tsika zany tamty tsy mbola nisy izany hoe révolution pacifique teto ambonin'ny tany raha tsy taty Madagasikara tsy nisy napitsoka flo ohatran'io raha tsy taty Madagasikara ary soratsika PDB any colonel izay tsy atsoka hoe colonel président Mikael izany zavatra zany isoratsika ny fitiavan'ny tandrazana isoratsika azy ny courage izay nananany sy ny fandresen-dahatra izay nataony andreo maramila namany hoe mila mamaly ny antson'ny vahoaka atsika satria mijaly maty ilay vahoaka aritatsika ny zavatra nitranga farany hoe nisy vehivavy anankiray nisy gendarme nandoro azy eo amin'ny volony zany de fa tena hoe tsy azo atao ireny zavatra ireny tsy hoe valifaty raha ohatra ka hoenjehana ny olona nanao andreny tsy valifaty zany tompoko fa zany ny atao hoe que justice soit faite faharoa manaraka an'izany tiako milaza aminareo fa tsy hijanona ela akory ny gouvernement izay provisoire ho apetraka eo fa ikarakara kosa fifidianana madio cette fois-ci zay vao tena hoe ikarakara fifidianana madio
ary izay milatsaka amin'izany fifidianana zany dia que le meilleur gagne. Amin'izay fotoan'izay zany tsy ady tsy hoe iza manana artista tsara indrindra ary zara mieritreritra mialatsiny amin'ny artista fa mety ho voarara ny iantso artista anangona olona. Fa rehefa manangona olona dia ohatran'ny conférence no ataonao, dia ny fandresen-dahatra no atao, oferana ny fond de campagne ampiasaina amin'ny élection, ary indrindra izay olona mampanantena lainga de ho saziana na de eo amin'iny izy manao campagne iny raha vao mandainga sy manao ina reny le lainga tsara lahatra ohatry nataony Rajoelina taminy fitaka be vava dia considéré ohatry ny escroc politika ho saziana. Zany daholo ny zavatra ho apetrakintsika eo mandritra n'izany période de gouvernance provisoire zany. Maro manko no miteny hoe andalo tetezamita ve tsika, maramila ve nitondra tsika zao ve? Non, tsy maintsy mandalo amin'izay tsika, ary tsy maintsy manova an'izay système rehetrarehetra zay, ary ny maramila neutre indrindra afaka hitarika atsika, tsy mpitondra fivavahana, tsy mpanao politika, tsy rakoto tsirabe, fa ny maramila izay tia tandrazana zana-bahoaka avy amin'ny vahoaka ary ho an'ny tandrazana. Izay ho ampinay civil izay tia tandrazana ihany koa ho an'ny tandrazana sy ho an'ny taranaka, ary indrindra olona vaovao izay ametraka ny placen'izany hoe nouvelle génération de politiciens zany no ho apetraka eo, fa tsy ireo dinosaures efa navadibadika sy natotatota reo ihany mbola hitondra antsika eo foana. Bien sûr afaka miara-miasa, fa efa miteny zay tsy misy mahazo manao tanana zatra mitsotra intsony eo. Zay tanana zatra mitsotra eo dia ho bory, satria izany ihany no nahatonga an'ity firenena potika sy lo ohatr'izao. Ary ho asitsika audit ny finance publique sy ny fandanim-bola nandritra izay fotoana zay, ka izay vola rehetra na angalarin'ireo mpitondra reo ka nalefany any amin'ny compte offshore, Maurice, Dubai, Île Caïman, etc. dia ho traquetsika naiza misy an'izany, ary ho averintsika amin'ny vahoaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Ka ho an'ireo izay mpanao politika nanodikodim-bola sy nametraka vola quelque part, tonga de mitenena teny zao hoe aiza ny nametrako azy, aiza ny na otrina, fa raha vao ohatra ka izahay no mahita hoe aiza nametrano anazy, tsy misy grâce possible tompoko. So de ilaza indray hoe valifaty politika zany, fa famerenana ny volam-bahoaka izay nisy nangalatra iverina any amin'ny kitam-bolam-bahoaka. Ny tany izay nisy nangalatra, ny zavatra izay nisy nangalatra dia averina daholo amin'ny tompony. Ary indrindra raha misy olona tsy ao anatiny ny grâce navoakany Andry Rajoelina iny, satria misy olona tsy nataony tao de tsy maintsy avoakantsika ny gadra politika. Fa le gadra escroc Andry Fleury reny mialatsiny, tsy gadra politika reny fa olona nanao escroquerie tamin'ny Ravatomanga izy, de aveo nitoriana napiasa fausse nifstat izy nanaovana marché public, de sady tsy nalovolan'olona, de zay nanenjehany fitsarana anazy, fa tsy ohatran'le gadra politika sasany hoe lazaina nanao atteinte à la sûreté de l'État. Ka mialatsiny ho an'le pombany Ravonikazo, tsy misy grâce ireny. Leo izy tsabo tena tiandafy aty manohy fitsaboana anazy, mandripatonga anazy mi se dégonfler parce qu'il a trop pris la tête aussi, dia
fa ny ampiny mody ny any amin'ny fonja mody libre nareo ary mbola hojerenay open fin iza daholo mbola tsy tafiditra ao sody sanatria misy mbola tsy tafiditra ao na ny any amin'ny faritany ara satria be dia be koa ireo gadra zay politika any amin'ny faritany tsy maintsy avelako kely indray aloha nareo fa tsy nitsatra mihitsy ny telefonako maneno nefa ny urgent be le izy zay rehefa aveo indray merci